Faly miarabanao indray amin'ity alakamisy fa 7 ny volana desambra ity. Ny rapsodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe niafatra Kristy. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Korintiana 2:7 andininy 2-7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay, fantatra sy vakian'ny olona rehetra satria aseho epistilin'i Kristy izay notomponay tsy nosoratana tamin'ny ranomainty fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy eo amin'ny vato fisaka fa amin'izay vato fisaka ny nofo dia ny fo. Inona ny atao hoe epistily? Taratasy na afatra an-tsoratra izany. Noho izany, rehefa nilaza Paoly hoe ianareo no epistilinay, dia nanambara izy, ianao no afatray, fantany sy vakian'ny olon-drehetra. Jesosy Kristy no afatr'Andriamanitra. Izy no tenin'Andriamanitra. Afatr'Andriamanitra nirahina ho an'izao tontolo izao mba ho vakian'ny olona rehetra. Naseho tamin'ny nofo izy. Rehefa nihaona tamin'i Jesosy ny olona tamin'ny andron'ny Baiboly dia nahita ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Rehefa niteny izy dia ny teny no nambarany. Rehefa nanao zavatra izy dia ny tenin'Andriamanitra no niasa. Rehefa nanasitrana izy dia ny tenin'Andriamanitra no nanao fahagagana. Ny zavatra rehetra nataony dia fanehoana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny nofo. Noho izany nambara miharihary ho tenin'Andriamanitra tao amin'ny nofo izy. Izao raha mahakasika antsika dia nilaza zavatra mitovy amin'izany Paoly. Satria aharihary ho epistilin'i Kristy izay tomponay, hoy ny Korintiana 2:7-7. Hitanao ve izany? Aseho miharihary ho epistilin'i Kristy isika. Tahaka ny nanehoana an'i Jesosy ho tenin'Andriamanitra tao amin'ny nofo. Midika izany fa afatry Kristy ianao, ary afatry Kristy dia midika hoe afatr'Andriamanitra ianao. Raha epistilin'i Kristy ianao dia epistilin'Andriamanitra ihany koa. Raha tenin'i Kristy ianao dia tenin'Andriamanitra ihany koa. Amin'ny fahafantaranao io fahamarinana mahagaga io, ahoana ny fomba iainanao ny fiainanao? Izany no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny teniny mba ahafahantsika mianatra ny fiteniny sy miteny amin'ny fomba fiteniny. Ny vokatra takiana amin'izany dia ny fivoahan'ny fiainan'Andriamanitra amin'ny alalanao. Izany no traikefanao isan'andro. Tsy hisy faharesena eo amin'ny fiainanao. Na iza fahavalonao, na inona toe-javatra misy anao, dia ho mpandresy tanteraka ianao. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Manasa anao ako hamerina an'izao vavaka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao nanao ho epistilin'i Kristy. Afatra ho velona ho an'izao tontolo izao. Ekeko fa teninao ao amin'ny nofo ao, maneho ny voninahitra ao sy ny fahasoavanao ary ny fahamarinanao ao. Rehefa mandalina ny teny, ampitandremanao ary manambara izany dia mahatsapa ny fitobahan'ny fiainan'Andriamanitra ao, miaina amin'ny fandresena sy ny fanapahana tanteraka ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao, samy tenin'Andriamanitra isika rehetra tompoko.